Miatrika krizy ara-pahasalamana goavana i Madagasikara ankehitriny raha ny zava-misy no jerena hoy ny antokotiko i Madagasikara araka ny teny mita navoaka androany. Manaporofo izany ny tatitra navoaka ny vondrona iraisam-pirenena misana ny fahasalamana na ny OMS ny folo Jona lasa teo. Nilaza fa mahery ny 20 isanjato ny tany zazavoan'ny areti-pivalanana ka manakaiky ny tany aretina mifindra izany raha ny eto amintsika noho ny firodana ny fototra fototra dia ny jiro sy ny rano fisotro madio. Eo ihany koa ny fitombon'ny maty sy ny marary vokatry ny fanapoizinana ara-sakafo amin'ireo faritra maro manerana ny nosy miseho tatoato. Manampitrotraka ihany koa ny fahatapahan-jiro maharitra oravalo ka hatramin'ny 120 izay misy akony goavana eo amin'ireo marary tsy mahatsiaro tena eny anivon'ny hopitaly noho ny aretina maro isan-karazany. Olana goavana ihany koa ny tsy fisian'ny rano amin'ny faritra maro ao Mahajanga atao anatin'ny 5 andro izay ho an'ny fokotany maromaro any an-toerana no voakasikio. Tsy ny any irery any nefa no lasibatra vokatry ny tsy fisian'ny jiro sy ny rano fa eo ihany koa ireo distrika maro manerana ny Madagasikara. Manoloana izany olany jiro izany dia mahery ny 7,000 ireo orinasa madinika salatsala no miatraika fatiantoka goavana sy verivola. Itombo koa ireo malagasy ho very asa raha izao tranga misy izao no itoy raha ny nambara ny sindikany indostria malagasy. Manoloana izany olana maro lafy eto amin'ny firenena izany dia manameloka ny tsy fandraisana andraikitry ny mpitondra ankehitriny noho ny fampotehana ateraky ny krizy ara-pahasalamana sy ny tsy fahafahan'ny malagasy misitraka ny zo fototra tokony ho azy toy ny jiro sy ny rano fisotro madio. Na dia eo aza ireo keon-dalana maro lalovan'ny Madagasikara ireo dia mangina ny eo anivon'ny fitondrana tsy manana paikady mazava ivoahana amin'ny krizy fa tombola tetikasa fisehosehoana sy manjopika atrany no mahavariana azy ireo hoy ny antokotiko i Madagasikara. Na ny fandraisana andraikitra tokony hosahaniny eo anivon'ny orinasa jirama aza lavin'izy ireo vohitsakitsaka tanteraka ny zo fototra tokony sitrahany vahoaka. Noho izany maro ireo raharaha tokony andraisany fitondram-panjakana andraikitra tsy misy atakandro ankehitriny ho iatrany ny fanambarany. Isan'izany ny famerenana ato anatin'ny fotoana aingana ny famatsiana jiro saza ho an'ny hopitaly, ny tokantrano ary ireo fotodrafitrasa miantoka ny fivelomana. Eo ihany koa ny fiantohana ny fahazahoan'ny rehetra rano fisotro madio manerana nosy ary ireo fanazazina ireo tompon'andraikitra ny aviany izao krizy izao na ny eo amin'ny ara-pahasalamana izany na ny eo amin'ny sehatra hafa. Tsy voafetra amin'ny toerana iray intsony ny fampotehana ara-pahasalamana hoy ny tiko i Madagasikara fa manerana any Madagasikara. Tsy vokatry ny loza voajanahary izao zava-misy izao fa noho ny tsy fandraisana andraikitra ny mpitondra. Andro iray tsy andraisana fanapahan-kevitra mantsy dia aina maro no tandrindomindoza ho iatrany ny fanamafisana. Olona 520 hatreto tamin'ireo 120 no raisin'ny hopitaly an-tanana no namony ainy vokatry ny fanapoizinana ara-tsakafo niseho teny Ambohimankakely nandritra ny fankalazana tsingeritaona ny 14 Jona lasa teo raha toa ka 420 ireo mbola manaraka fitsaboana. Efa misy moa ireo olona voatazona vonjimaiky any an-tany mora no io fanapoizinana io ary andrasana ihany koa ny valin'ny fitiliana natao tamin'ireo ampahana sakafo nalefa nivelany. Raha ho an'ny Toamasina kosa dia misa hena ireo mbola manaraka fitsaboana noho ny fihinanana kodrokodron'ny sokola. Efatra kosa ireo namony ainy ho an'ny faritany Mahajanga raha mbola anaty fitsaboana kosa ny 5 ambiny vokatry ny fihinanana mortadelle. Nitrangana fanapoizinana ara-tsakafo ihany koa tany Ambositra renivohitry ny faritra Moronmani ny alahady 20 Jona lasa teo ary tafakatra 7 ireo olona namony ainy hatramin'ny androany raha ny fampitam-baovao. Omaly alatsinainy moa no nanomboka tonga teny amin'ny hopitaly CHRR Ambositra ireo narary vokatra izany ary niisa 20. Raha ny vaovao dia namonjy fanasana kominio voalohany izy ireo no izao tratra ny fanapoizinana ara-tsakafo izao. Raha ny fanazavan'ny fianakaviana dia mortadelle nentin'ireo havany avy any Toamasina no ahinana karary sy nanomezana ireo havany ireo. Isandreo ny arambona ilay sazana tao kominio ary mbola anaty fitsaboana raha toa ka maty kosa ny reniny ary marary mafy ny rainy. Mpirahavavy iray tapo ihany koa no samy maty raha nitondran'ilay zandriny sakafo tamin'io fanasana io ny zokony izay tsy nandeha tamin'ny fanasana. 70 hatreto ireo mbola manaraka fitsaboana raha ny fanazavana hatrany. Mamparikoditra ny zava-misy mikorotan-tsaina ny ankamaroany satria tsy fantatra intsony ny tena marina sy ny tokony atao. Ny fepetra tokony ho raisina iarovana ny aina.
Inona avy ireo sakafo mety ampidi-doza, avy aiza ny aviny? Manginy fotsiny ny tsy fisiany rano anadiovana ny sakafo sy hidiovana, ny fahatapahan'ny herinaratra izay manapodika ireo sakafo tehirizina ka miteraka faty antoka sy aretina. Andrasana ny fandraisana andraikitra sy fepetra entitra ary vaovao marina mikasika izao tranga misy eto amintsika izao. Raha misy fitondrana tompon-daka amin'ny fanitsakitsahana lalàna dia ny fitondrana ankehitriny, hoy ny faneho-kevitry ny olona Vaovao Mbs. Ohatra kaiky ny sehatry ny varotra any ivelany, hoy ihany ny olona teo aloha ity. Ny taona 2017 no efa nametraka fepetra momba ny varotra iraisam-pirenena, ny banky iraisam-pirenena teto amintsika. Saingy tsy narahin'izao fanjakana izao izany, noho ny fanaovana ampimamba ara-toekarena na ny monopole économique ho an'ny firenena malagasy, hoy ny fanazavana. Mbola tany amin'ny taona 2017 dia efa nametraka ny conditionnalité ny Banque mondiale libre commerce extérieur. Ary nitozy taty amin'ny président Marc Ravalomanana tamin'ny 2002, faraparany 2002, 2003, 2004, mbola conditionnalité ny Banque mondiale les bailleurs de fonds ihany hoe tena privatisé ho tanteraka ny fandraharahana ara-toekarena. Zay nahatonga antsika nanangana ministère de la privatisation et des désengagements de l'État. Inona no natao ankehitriny ny tsakitsahana reny de lasa nanaovana monopole à outrance ny fitantanana ny toekarena eto Madagasikara. Ahatarafana fanikan-dalana ihany koa ny momba ireo vondrom-bahoaka patra itsinjara-pahefana. Hatramin'ny androany tsy misy fikasana iroso amin'ny fifidianana izay ho lehiben'ny faritra. Fandikanana lalam-pandrenana nefa izany, ho hatrany ny fanazavana. Ny faritany ohatran'izay koa tsy natao ny fifidianana mba hahafahana manao monopole amin'ilay fitantanana ny toekarena. Hatramin'izao ny fifidianana sénatorial de exception dia tsy natao le fifidianana conseillers régionaux na conseillers provinciaux ahafahana mifehy bebe koa zay monopole zay any amin'ny toekarena ny tena tanjona amin'io. Ny tena ngeza indrindra mampiseho fa tsy mpanara-dalàna ny mpitondra ankehitriny dia ny tondrozotra. Ny faneken'ireo mouvance rehetra nisy teto Madagasikara izay voarakitry ny tondrozotra no sy niavina ny taona 2014. Saingy sahin'ny mpitondra ankehitriny na nitsakitsaka izany amin'izao fotoana na dia efa nivadika ho lalàna azy izany, hoy ny fanazavana. Tany amin'ny 2005 raha tadidinareo taria andorany fotsy tao amin'ny domaine ny Alain Ramarson tamin'izay fotoana zay, conférence nationale unique io CRN nitarika an'io, teo président Albert Zaf, teo président Richard Andriamanjato, teo président Norbert Lala Ratsirahonana. Nanomboka avy tamy zany miainga le feuille de route zay nandalo tany Maputo aloha, de tonga tamin'ny 2011 reo nisy niavina ary nazahoany président Andry Rajoelina reconnaissance internationale. Fa tsy nisy nitanterahana na ny processus de sortie des crises olona victime de 2002 jusqu'à la date de la signature de le feuille de route. Tafiditra amin'izany ny Arema, tafiditra amin'izany ny TIM, tafiditra amin'izany ny TGV, tafiditra amin'izany daholo io entité anankitelo io, fa efatra entité moa président Zaf. Ny tena mahagaga hoy ity olona teo aloha ity dia samy natrehany ka nosy niavy ny mpitondra ankehitriny avokoa ireo lalàna ireo ary nekeny ampahibe maso. Izy ihany anefa no manitsakitsaka izany ary tsy asiany fanajana akory, hoy hatrany ity olona ity. Tsy ho avitra ny firenentsika raha ny lalàna nosoratany sy nataony soniaza tsy ajainy kanefa firenena no tantanana sy resaketo, hoy ny fanamafisana. Miompampana loatra ny tsy fahombiazana sy ny fandikan-dalàna ataon'izao fitondram-panjakana izao, hoy ny olona teo aloha Vaovao Mbs. Tsy tonga ho azy ny fomba fiteny hoe ny vahoaka no andriamanjaka, fa misy dikany goavana, hoy hatrany ity olona teo aloha ity.
Tsy ny raha-matahora sy ny fampitandremana vahoaka tsy itokona sy tsy hanao fihetsiketsehana no vahaolana ampilamina ny firenena fa ny fizoran'ny fotoanam-panjakana ao anatin'ny mangarahara sy ny tany-tandalana mitsinjola ara-pahamehana ho an'ny vahoaka hoy ny fanehoan-kevitra. Tsisy mpitondra tsy nanao fahadisoana nanao doly manaiky an'izany zay fa ohatra ny efa miopampana loatra ity ka tsy le raha matahora hoe rehefa mivory ianao reo de hitanay rehefa mamoaka fa milaza fanambarana nareo mpanotra de heninay tsy any ny vahaolana i Madagasikara an'ny malagasy raiky amin'ny telopolo tapitrisa fa tsy ho an'ny mpitondra an'ny malagasy rehetra io ka maninona korontaninao ny firenena kolikoly avolenta tsy hitanao 36 kilo very tao amin'ny coffre ny minina tsy hitanao any ny fehezana ny firenena fa tsy atao sentiment lava satria zay no eto tsy fotoana antsony zao ny fizahazahoana fanaovana ny marina hitantanana ny firenena mba hampivoatra atsika. Fahadisoana goavana ary manam-pirofo fa miaina anatin'ny lainga ny fotoanana ankehitriny ny amin'ny fanakatona tanteraka ny kianjan'ny demokrasia averina takina mahafilavitra noho ny tamin'ny taona 2024 izany amin'izao fotoana. Nilaza moa ny olona teo aloha Vaovao Benjamin fa leo ny fitaka atao amin'ny malagasy ny tenany na dia isan'ny nanohana ny mpitondra ankehitriny aza tamin'ny taona 2007. Azo antoka fa efa nisy ny fampiresahana teo amin'ny filoha frantsay sy ny filoha mitondra ny firenena amin'izao fotoana izao momba ny nosy epars nandritra ny fandalovany teto Madagasikara. Fanariandian'ny malagasy fotsiny any ny filazana fa andefa delegasiona manokana ho an'ny Frantsa ifampidinika momba ireo nosy ireo i Madagasikara. Tsy tonga ho azy ny fahasiana sy ny fahasahina ireo mpisehatra politika any ivelany milaza ankolaka fa ny firenena malagasy no mila sotasota amin'izy ireo amin'ireo nosy ireo ho itaberina Andriamanantsoa. Tokony tsy ho adinoin'ny malagasy anefa fa mizaka zoam-pirenena frantsay ny filohany amin'izao fotoana io ary voadidy hiaro ny tombotsoan'ny firenena izay niaviany eto amin'ny tanin'ny malagasy hoy ny fanamafisana. Efa fatateto tamin'ny tongavan'ny Macron teto anefa ho sarotra gn'azahoantsika an'io satria voalohany ny présidentsika frantsay de izy ve de izy frantsay ve présidentsika frantsay de anomena azantsika malagasy zany tsy azo inona mihitsy satria raha lohana azahoana igna nationalité izy de nanao aveu mihitsy tamin'ny frantsay hoe hiaro ny tombosoa frantsay tena manao aveu satria gnanazy naturalisation hiaro ny tombosoa frantsay ka izy frantsay hoe dia anomeny nosinoanao malagasy zany sy possible ary zay nahatonga ny Macron hoe ici c'est la France i Madagasikara nataony i Macron ici c'est la France satria président français donc ici c'est la France. Mazava ny fihetsiky ny firenena frantsay amin'ny fifampidiniana ho atao amin'ny afaran'ny volana Jona io. Fandanimbola fotsiny ny fandehanana ifampidinika any Frantsa hoy ihany ny fanehoan-kevitra fa raha tena hiady ny malagasy dia any amin'ny firenena mikambana no manao fitakiana amitsoran'ny la Frantsa ireo nosy ireo. Ils éparsi hoe sy tokony ho isan'izany délégation andeha France zany ane fa ny délégation tokony atao de mandehana amin'ny ONU satria ny ohitana amin'ny ONU nagnomesika an'io de miteny laza amin'ny ONU hoe ny résolution nareo tao 79 mbola sy naverin'ny français aminay io tany io hoe ino ny hevitrareo de any amin'ny ONU ny manerin'ny français hoe omeo ny tompony tany de zany rehetrarehetra zany ka io délégation io zany fandania vola fotsiny zany fandanian'andro andany fa sisy vokany io any français de fa mazava igna déclaration nataon'ny député afaka omaly igny tao amin'ny télévision zareo hoe France 24 io hoe ka avany européen do lanona anazy fa io sy azo omenan'ny malagasy. Ankoatra izay dia tokony isy ny etsika iraisany malagasy isaky ny faritany ho fanehoana firaisankina amin'ny fitakiana ireo nosy ireo ho ihany ny fanazavana. Azo atao ny filanjana sora-baventy mitaka izany eny anivon'ireo masoivo misy eto Madagasikara izay isan'ny mason'ireo firenendehibe miara-miasa amin'ny Madagasikara fa tsy la Frantsa ihany. Izany no etsika tokony ataon'ny fanjakana fa tsy zavatra tsy misy tombony ho an'ny toe-karem-pirenena akory no andanimbola. Evariste Ndayishimiye filohan'ny Burundi, Assimi Goïta any Mali, Paul Biya filohan'ny Camerounais,
Félix Tshisekedi any République Démocratique ny Congo, Andry Rajoelina filohan'ny Malagasy, Faustin Touadéra any Centrafrika, Théodore Nguema Basongo filohan'ny Guinée Équatoriale. Ireo no filoham-pirenena voalaza fa tsy mahomby indrindra aty Afrika raha ny tatitra ny voaka. Larana fadimy no misy ny filoham-pirenena ny Madagasikara. Raha ny voalaza ao anatin'ny tatitra dia ny fanonganam-panjakana no nahatonga azy teo amin'ny fitondrany. Manjavozavo tanteraka ny fomba fitantanana ny firenena ka voatonona manokana ny fitantanana ny Covid-19. Miaina anaty fahantrana tanteraka ny firenena ny mpanohitra voageza. Masotsivana maro no nahafahana nandahatra ireo filoham-pirenena afrikanina ireo araka ny fanazavany solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiera. Voajerevanao le iny anaran'ny enjana de mafaitra de io moa zany tsy maintsy hiteny zao ny ministry ny seraseranay hiteny hoe tsy reny karazana classement tsy de misy dikany reny tsy nareo manko tsy de mandraiky an'ireny zavatra zeny nefa men'olona masotsivana hoe ina masotsivana nandrefesana lay hoe défaillant le président gasy dia resaka gouvernance ny fanajana ny liberté fondamentale zay tsy kapoakany mihitsy na ohatrany silakoary ny gouvernance atsika moa de efa tsisy bonne gouvernance zany eto fa mifanitsaka daholo ny fahefana mpanantanteraka fahefana mpanalàna fahefana atambany anankiray io izy daholo ihany io tsisy bonne gouvernance zany fanjakana tsara tataka fitantanam-bola any am'izay tiany andefasana azy lefa makare lefa mariny manao ty mamoaka décret ho aintsikilaintsy ny resaka capacité izy amina resaka mobilisation amin'ny vision nationale inclusive raha misy ny mpanenjika mpanohitra sy ny tsy mitovy hevitra aminy izy ny number 1 be fankalany zany olo zany enjana be ny resaka réseau ana prédation na resaka clientéliste présence izy amina resaka discours complotiste na ethnique na isaka mandray fitenenana defa mioraka re inona ndray ary ny borda ho teneny eo fo andray fitenenana io defa enao mangitakitaka avy atrany itenina ndray ary ty président tam'le farany teo moa de nafangariny amy viasiny kavea mama babe utilisation izy cynique ny diplomatie sy ny média aloha tsy miresaka média aty aminay mpanao gazety migadra zany zany aty aminay mpanao gazety nga malalaky zany migadra aza resana média mihitsy zay fa tsy nenay aty enjana ary rehefa gadraina aloha de zay vo amoronana dossier rehefa aveo fa tsy zara tsy zany ny diplomatie anay aloha izy tompony antany azy manao voafeanao ve de tsy kakitsika raha ohatra ka eo am'larana fahadimy am'ireo 7 no misy any Madagasikara ary ny olona rehefa miresaka an'ity président nay ty tena mahatadidy mihitsy izy io nge potsiste rehefa ny vazaha zany miresaka ny Madagasikara de firenena farak'izay mahantra indrindra ny Afrika zay ny antsona Madagasikara rehefa miresaka vazaha vao miresaka Madagasikara de Madagasikara ray am'ireo firenena mahantra indrindra ny Afrika zay ny lazatsika fa rehefa iresaka ny Andrejela de président potsiste tsy adiny ny vazaha mihitsy zany zavatra. Ny tranokala pravda.fr moa no namoaka io fanasokajina ireo filoham-pirenena afrikanina tsy naomby indrindra ireo. Voatsela no nankalazaina fa nahazo ny amboara amin'ny ahitarika ny filoham-pirenena malagasy iry taona aty aoriana nefa dia mivoaka ny vaovao momba ny tsy fahombiazana. Efa nivoaka ny akamaroan'ny valim-panadinana CPE manerana ny nosy ho an'ity taom-pianarana ifarana ity. Samy nanana ny laza adiny moa ireo faritra tsirairay tamin'ity CPE 2024 ity. Raha oharina tamin'ny taona lasa dia nitombo ny tahapahafahana amin'ny ankapobeny. Tamin'ny taona 2024 ohatra dia vitsy no nahavita mihoatra ny 700 isanjato tamin'ireo distrika. Tamin'ity taona ity kosa dia sisy mahery ny 30 no nahatratra izany. Izay azo adika fa nisy ny ezaka maromaro nataon'ireo mpampianatra, ireo mpianatra ary ireo ray aman-dreny. Ho an'ireo distrika manodidina an'Antananarivo ohatra, toy ny Avaradrano izay tafiakatra 4.7 isanjato raha 5.20 isanjato tamin'ny herintaona.
ho anatsimin-drano dia nahitana fiakarana telo ka hatramin'ny 500 ny tahapahafahana, izany hoe 7,4 isanjato raha 7,4 isanjato tamin'ny taona lasa. Ny Cisco nambazo lampo no namoaka voalohan'ny vokatra ka 7,5 isanjato ny vokatra CPE. Ny Andramasina no isan'ny ambony indrindra 7,4 isanjato, 7,3 isanjato ny tao Manjakandrena, 4,4 isanjato ny tao Ambositra, 4,2 isanjato ny tany Manandrena ary 7,3 isanjato ny tao Anjozorobe. Ho an'Antananarivo renivohitra moa dia 5,7 isanjato ny tahapahafahana fanadinana CPE. Nisongadina koa ireo faritra any avaratra sy andrefana toa ny Nosy-be, Morombe, Mahabo sy Analalava izay nahitana vokatra ambony dia ambony. Na izany aza, tsy niova firy ny vokatra ho an'ny tapany atsimo, ambany ny Vaovao Mbs ho an'ireo distrika toa ny Befotaka, Beloa, Midongy Atsimo sy Tsiombe, tranga mitovy tamin'ny taona lasa ihany. Midika izany fa manana olana fototra ary ny tombo aza izany raha ny fanazavana. Na dia tsara amin'ny ampahany betsaka aza ny vokatra CPE tamin'ity taona ity, dia mibaribary ny tsy fitoviana eo amin'ireo zaza malagasy. Mbola ireo distrika any amin'ny tapany atsimo ireo ihany manko no nahitana tsy fahombiazana ary manjavona tanteraka amin'ny politika pirenena amin'ny sehatry ny fanabeazana ireo faritra mahantra. Mitony fampanantenana saingy tsy misy fiovana azo tsapahitanana. Tsy soviana intsony fa matetika ny sehatry ny fanabeazana dia zary lasa fitaovana politika. Tsy zava-baovao izany fa karazana fanararaotana manoloana ny tsy fahampian'ny fahalalan'ny malagasy, ny tena filan'ny sekoly sy ny mpianatra. Tsy fametrahana trano sy latabatra ihany manko ny fanabeazana, fa rafitra manontolo miainga amin'ny fampiofanana mpampianatra, ny fanazanany zony, ny fanaraha-mason'ny fianarana sy ny fanatsarana ara-drariny amin'ny fanadinana. Ny zava-misy iainana dia rafitra iaran'ny fanao ivelambelany fa tsy tohana matotra maharitra. Tokony tsy hifaly loatra amin'ny Vaovao Mbs ambony amin'ireo distrika sasany isika, satria mbola misy ireo distrika voailika, voafitaka, verivintana ny zanany. Raha mbola miankina amin'ny toerana ipetrahany ny azahoana fianarana tsara eto Madagasikara, dia mbola tsy misy ny tena fanabeazana mitovy ho an'ny rehetra. Tsy tarehy marika no manavitra firenena, fa ny fanajana zon'ny ankizy malagasy ahazo fianarana mitombina sy mitovy. Rehefa mbola manavakavaka toerana ny rafim-panjakana dia tsy ho tonga amin'ny fandrosoana iombonana isika. Foto-drafitra samy sadimy toy ny toerana fanasan-damba, toerana fampisakafoana ho an'ireo mpianatra, toerana ialofan'ireo mpandray fisotrondronono ary afatsakana no vita teto amin'ny komina Ambotrimanjaka amin'izao fotoana. Ny fiaraha-miasa tamin'ny solombavambahoaka mamirabe nirina tamin'ny alalan'ny siady no nahafahana nanatanteraka ireo foto-drafitra ireo. Mazava ny fomba fiasa, fitaovana no fanampiana nentin'ny solombavambahoaka raha ny fasika sy ny olona miasa anatanteraka izany ary ny vato kosa no ny antoan'ny komina raha ny fanazavana. Satria tsy nivoaka mihitsy ny anjarantsika distrika Ambohidratrimo nanomboka ny taona 2024 raha tsy tamin'ny vo izao tamin'ity taona 2024 ity dia tonga tsy kelikely izy io zany dia nanapa-kevitra ny solombavambahoaka fa hoe izay mahafaingana ny asa no atao ary manafaingana azy eo amin'ny lafin'ilay fampiasana le vola mihitsy, satria hita hoe ny fanaovana fanorenana dia tantara be satria misy procédure na appel d'offre isan-karazany. Ny izy ny fividianana fitaovana sy ny sisa no hita fa tsotsotra indrindra ka rehefa fanarahana teny anivon'ny distrika fa hoe ho atao an'izay dia izaho ndray kosa ny amin'ireo zay napetraka ho tantaniko dia nanapa-kevitra hoe hatao fandraisana anjara amin'ireo komuna efa manana tetikasa vonona ary azo tanterahana ao anatin'ny fotoana fohy, satria efa be ny fotoana very kanefa mbola tsy betsaka koa ny fanatanterahana azo natao, zany hoe mbola misy no avy tao anatin'izay 3 taona faran'izay. Dia ireo komuna nanana tetikasa tena matotra ambafisiko zay amin'ny hoe azo tanterahana ao anatin'ny fotoana fohy no homena tantsoroka haingana dia haingana amin'ny alalan'ireo fitaovana na matériaux de construction ireo. Zay no nahatonga n'Ambotrimanjaka ho voafantina tao anatin'ireo komuna ireo, satria
ny tetikasana rosony dia azo no eritreretina hoe ho vita ao anatin'ny volana vitsivitsy ary tanteraka zany zao tsy ampy 5 volana. Miroso ao anatin'ny asa fampandrosoana ety fotony ny komina Ambotrimanjaka hoy ny ben'ny tanàna ao an-toerana. Mafiorona ny fiaraha-miasa eo amin'ny solombavam-bahoaka sy ny komina ka azo irosoana aingana ireo asa maharitra olovainy ireo taranaka hoy ny fanazavana. Teo ny cantine scolaire, teo ireo bassin samihafa, teo ireo fanjakana, teo ireo fialofana ho an'ny beantitra, teo izao zavatra hitantsika mahafinaritra zao. Zay vokatra ny fiaraha-miasa zany tamin'ny solombavam-bahoaka tamin'ny alalan'ny SIAD. Ary akoatr'izay moa zany dia teo amin'ny fanamboaran-dalana zay natao. Zay rehetrarehetra zay dia tao anatin'ny fametrahana lamina matotra satria nanandano nanotra ny lalana ary zay dia tamin'ny alina nanao ny lalana tsy voelingelina ny famoivozana fa tao anatin'ny fepotona 5 andro nanaovana nanoe lalana io kalitao ara-dalàna ary niasa vita tsara. Tao anatin'izay 5 volana zay zany no nafahanay nametraka an'izay rehetrarehetra zay ary efa nametraka ihany koa zany ireo asa atao manaraka toy ny fampidirana rano madio fisotra ho an'ny komina Ambotrimanjaka. Omaly moa no nanatanterana lanonana ho fandraisan'ny vahoakana Ambotrimanjaka ireo fotodrafitra samy isa 5 ireo itoy hatrany ny ezaka ho fampandrosoana ny tanàna hoy ny ben'ny tanàna. Roa 10 andro taorian'ny fiandohan'ny ady dia velom-boly ny rehetra na dia velom-panahina ihany aza fa ny fanaiky ampiato anatsahatra ny ady na Israely na Iran araka ny fanambarana nataon'ny filoha Amerikana. Raha noho izy dia nanankery atry ny omaly izany fifanarahana fampitsarana ny ady izany kanefa raha ny zava-misy dia marefo ny fanatanterahana azy. Samy tsy nanaza ny teny nomeny ny firenena rotonta ary dia nilaza ho diso fanantenana ny filoha Amerikana nodarofan'ny Israely bomba ny fonjany Even any Iran. Vokany piasa se fianakaviana voafonja maro no namoiny any raha ny vaovao. Voafonja maro koa no naratra vokatra izany. Tsy nanaiky lembena na fanamalibotana koa Iran. Nanamafy ny filoha iraniana fa vonina anaja ity fifanarahana ity raha manaja izany ihany koa Israely. Vonina iroso amin'ny fifampiresahana ihany koa i Mosoud raha niresaka antaribina taony tamin'ny Prime Ministre Malaisiana. Nilaza no vonina ampisahatra ny ady ihany koa Israely saingy nambarany fa nanao tifitra misily indrony sesy Iran ka izany no mahatonga azy namaly. Nanamafy moa i Donald Trump fa efa manankery ity fifanarahana fampitsarana ny ady ity saingy manameloka ny tsy fanajana izany ny tenany ary notsindriny manokana ny tsy fahafalininy amin'ny Israely. Mitaky fanazavana entitra avy amin'ny governemanta israeliana ny vondrona eropeana manoloana ny fakanany fanampiana maha olona ho an'ireo mponina ao Gaza izay miaina ny tsy fanjarian-tsakafo sy hanoanana. Araka ny tatitra ofisialy avy amin'ny European External Action Service manko dia voamarika ny fandikan-dalàna nataon'i Israely. Ny andinin'ny faharoa amin'ny fifanarahana eo amin'ny Europa sy Israely dia mamaritra ny fanajana ny zon'olombelona sy ny drafitra demokratika sakanan'ny tafika israeliana nefa ny fidiran'ny sakafo sy ny fanafody ao Gaza araka ny tatitra avy amin'ireo fikambanana iraisam-pirenena misana izany. Miatrika mivantana amin'ireo sivily toedra raha io toy ny fitombon'ireo mamoiny ainy sy maratra, ny fanakanana ireo mpanao gazety tsy hanao ny asany, ny faharavan'ireo fototra-avitrasa, ny faneren'ny miaramila ireo mponina hifindra toerana, nanamafy hikadran-kalasa lehiben'ny diplomasia eropeana fa hisy ny fionana manokana amin'ny volana Jolay eo amin'ireo ministry ny raharaham-bahiny eo anivon'ny vondrona eropeana raha tsy misy ny fitsaharana mazava sy ara-dalàna amin'ity raharaha ity. Nampakapeo Israely nilaza fa tsy manan-kery ary tsy ara-dalàna ilay tatra ary tsy azo raisina ho fototra hanaovana hetsika politika na izany aza. Miomana amin'ny mety ho fepetra entitra kokoa ny vondrona eropeana toy ny fampiatoana tanteraka ny fifanarahana eropeana israeliana izay mila ny fankatoavan'ireo firenena 720 mpikambana, ny fanafoanana ny visa free travel, ny fampiantona ny fiara-miasa ara-tsiansa sy akademika, ny fanalavana ny fetra amin'ny varotra indrindra amin'ny toeram-ponenana tsy ara-dalàna any West Bank, Pays-Bas, Espagne, Irlande, Soeda sy hafa ihany koa. Izao dia mitako fepetra
mazava sy fandraisana andraikitra entitra manoloana ity raharaha ity voakasika izany koa ny raharaha politika sy diplomasia eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena nambaran'ny vondrona eropeanina fa tsy azokena ny fandavana fanampiana maha-olombelona indrindra amin'ny toerana ahitana ny ady azo hitarina amin'ny fanasaziana ara-diplomatika sy ara-pitsarana iraisam-pirenena raha metoa ny fanakanana ny fanampiana maha-olona sy ny tsy fisitrahana ny zo fototra ny famelana tsy misy sakana ny fidiran'ny fanampiana ara-tsakafo sy ara-pahasalamana no atao lahara-pahamehana andinika ny fanafoanana tanteraka ny fifanarahana ireo firenena ao anatin'ny vondrona eropeanina raha mahatsapa fa tsy misy fiovam-petsika ny israeliana ny gaza mety andray fanapahan-kevitra hafa mifanaraka amin'ny lalàna iraisam-pirenena koa anefa izy ireo